Fitadiavana ilay sambo AW tonga alla ireo fiaramanidina miisa roa avy any Maurice hanampy amin'ny fitadiavana ilay sambo tsy hita ifatapabolana izay. Nisy avy hatrany ny fivoriana miaraka tamin'ny alalan'ny vision conférence mba andaminana ny asan'izy ireo manomboka androany 5 Jolay maraina. Asiantsika resaka moa ny mikasika an'izay rehefa aveo fa mialohany hiresantsika ny zavadrehetra dia mbola entanina toy ny mahazatra foana ianareo abonné ny chaîne natsika ary asio j'aime ny video indrindra azadino ihany koa ny mametraka ny komantera ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne natsika. Araka izay efa nolazaintsika tampandahana teo moa dia tonga alla ireo avion roa any Maurice hitady ilay sambo. Roplanina miisa roa any Maurice no tonga ao Mahajanga alla hanampy hikaroka ny sambo AW izay tsy hita popoko nanomboka ny 12 Jona 2024 lasa teo. Tsy ahivina fa ampandeha 30 no nentiny ity sambo ity niainga tao Mahajanga ny 12 Jona ary tokony ho tonga tany Komoro ny 17 Jona 2024 izy ireo saingy izao tsy hita popoko izao. Hoentina ambavaka sy ombam-pirariantsoa mo ireo zay hitady an'izany sambo zany mba ho hita soa amantsara. Rehefa avy nilaza ny mikasika an'izay mo isika dia andeha ary isika hilaza ny mikasika an'ity manaraka ity. Handray mpifindra-monina 5 hetsy i Italia ao anatin'ny 3 taona raha araka ny vaovao avy any an-toerana. Nanapa-kevitra ny fitondrana izay farany havanana nanohitra ny fifindra-monina any Italia fa handray mpifindra-monina avy any ivelany Europa miisa 5 hetsy ao anatin'ny 3 taona ho avy. Tsy manan-tsafidy na dia tsy tia mpifindra-monina aza i Meloni sy ny fitondrany satria miha antitra ny Italiana ary tsy maharaka ny filantoekarena ny tampiterahana misy any an-toerana. Ny fambolena sy ny fizahantany no tena mila piasa ary heverina fa avy ety Afrika sy Azia ny ankamaroany ireo mpifindra-monina andrasana ireo. Raha tsy ahivina moa ny tena zavanisy dia anisan'ny mpitondra izay farana havanana nanohitra izany fifindra-monina izany ity mpitondra any Italia ity ary anisan'ny tena tsy tia no sady tsy mankasitraka ny mpifindra-monina izy sy ny fitondrany nefa izao izy nanapa-kevitra izao satria tena tsy manan-tsafidy. Rehefa avy nilaza mikasika an'iny fifindra-monina iny mo isika dia andeha ary isika hijery kely ity famelabelarana izay nataon'ny Roland Ratsiraka ity. Izy ity moa dia boutilisme no nafaty ireny olona ireny hoy Roland Ratsiraka. Nanao famelabelarana ho an'ny mpanao gazety ny député Roland Ratsiraka Omalhariva ary nilaza fa lainga tsara lahitra nilazain'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka fa fanapoizinana na famosaviana no niseho. Nilaza izy fa raha ny vaovao eo ampilatanany dia problème avy amin'ny jirama no miseho ka manimba ny sakafo ary miteraka ny boutilisme. Nilaza ihany koa ity andriamatoa solombavam-bahoaka ity ny hoe raha tany amin'ny firenenkafa hoy ny député Roland Ratsiraka dia ny sanction nahazo ny ministra miarobe fahatany ny fitondrana. Nitarika fanagadrana olona mandrava tanteraka ny fihavanana anatin'ny fianakaviana voakasika sy ny sisa ny lainga izay nataony ilay ministra hoy hatrany ity solombavam-bahoaka ity. Nampiany député Roland Ratsiraka ihany koa fa tokony miala ny ministry ny fahasalamana manoloana ny zava-mitranga teo ireny. Izany mo anisan'ny famelabelarana ho an'ny mpanao gazety izay nataony solombavam-bahoaka ny Toamasina tsy iza mo izany fa andriamatoa hajaina Roland Ratsiraka. Rehefa avy nilaza sy niresadresaka ny mikasika ny famelabelan-kevitra izay nataony solombavam-bahoaka ny Toamasina iny mo isika ndeha ary isika hijery kely ny teny izay nataony Rindra Hasimbelo. Toy izao mo ny teny izay nataony tsy hakana TVA 20 isanjato amin'ny zanabola ny olon-tsotra. Tsy ho voakasika ny fakana TVA 20 isanjato amin'ny zanabola amin'ny vola indramina ny olon-tsotra hoy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tsy iza mo izany fa Ramatoa Rindra Hasimbelo.
Nanolonan izany fanambarana izay nataon'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola izany dia nanamafy ihany koa ny tenany fa tsy mbola azo ampiharina io lalàna io ho an'izay mety hiharana izany raha tsy misy ny fanambarana ofisialy izay avoaka ny fanjakana. Zay moa ny mikasika ny fanambarana izay nataon'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny hoe tsy hakana TVA 100 amin'ny zanabola ny olon-tsotra. Tsara ampahafantarina moa izay ary anisan'ny tsara ho fantatra ka izany indrindra no antony izarako izany aminareo ato. Fa ny manaraka izay ho resantsika kosa dia resaka Ilze Parsa. Mila mitory amin'ny Cour internationale de justice isika raha te hahazo ny Ilze Parsa. Fitoriana any amin'ny Cour internationale de justice no azahoantsika ny Ilze Parsa tahaka ny nataon'ny Mauritiana tamin'ny nahazahoan'ny nosiny. Sinema fotsiny no nataon'ny délégation na malagasy tany Paris nandritra ny fionana faharoa mikasika ireo nosy ireo fa tsy misy fitiavan-tanindrazana. Mbola manao toetsana ny mpanjaka ny Frantsay ary isika saritahitra fa bevava fotsiny. Ireo no isan'ny nambarany Serge Zafmahova nandritra ny fivahinianany tao amin'ny fandaharana anankiray izay mitondra anarana hoe Solanga. Ino moa ny resaka izay nataon'ny Serge Zafmahova ny hoe mila mitory any amin'ny Cour internationale de justice isika raha te hahazo ny Ilze Parsa. Rehefa avy nilaza izay moa isika dia ndeha isika ilaza an'ity manaraka ity indray. Ny manaraka izay asiantsika resaka moa dia resaka baolina kitra nijanona amin'ny Atletica Bilbao tao ampilalavana folo i Nico William. Nalaza dia nalaza ary efa nisy fanatonana mihitsy teo amin'ny Nico William sy FC Barcelona saingy nanao sonia fanavoazana kontrata amin'ny Atletica ity mpilalao ity ary tao ampilalovana folo be izao no ny fanarahana. Raha ny marina moa dia hatraminy 534 ity fanarahana vaovao ity. Voalazany Ben Sport fa resa-bola no naharavany resaka tamin'ny FC Barcelona satria dia mbola marefo ny toe-bolany ity kilioba ity rehefa avy navita nanala ny trosa be izay nananany. Rehefa avy nilaza sy ny resaka ny mikasika any baolina kitra iny moa isika dia ndeha resika hiresaka kely ny mikasika ny fizahantany. I Madagasikara no toeram-pizahantany tsara indrindra. Voalohany teo amin'ny tantara voafidy ho meilleure destination d'aventure de l'océan Indien 2025 i Madagasikara hoy ny World Travel Awards. Raha ny fantatra araka izay nambarany izy ireo moa dia toerana miavaka sy manatantara, karazana biby sy zava-maniry maro no isan'ny mampiavaka any Madagasikara no antony nahatonga azy ho mendrika indrindra aty amin'ny ranomasombe Indiana amin'ny izany sehatry ny fizahantany izany. Inona moa nahazo resana amin'izany afa-tsy hoe arabena manokana i Madagasikara noho ny izany toeram-pizahantany tsara indrindra izay ananany izany. Mahafinaritra moa izany ary mahavelombolo izany ary tsy mampitsanga menatra ihany koa. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay anao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisy. Zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.